Manolotra ny arahaba topokilasy topokivavy ny vaovao an-tsara ny televiziona malagasy indray no mitsidika ny tokantranonao amin'izao amin'ny ray ora tolakandro izao raha tratranay eo ampisakafoanana ianao dia mirary anao azo tomana ary manasanao anaraka ny fampalalam-baovao. Mialoha ny idirantsika eo anatin'ireo votoatim-baovao dia indro entiko aminao vetivety ireo lohatenim-baovao. Maro amin'ireo karazana tanalahy maneran-tany no tsy hita raha tsy eto Madagasikara ihany. Fantatro io nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanalahy natao tao Andasibe. Mpandraraha sy mpanangom-bokatra maro no tonga mametraka ny antota taratasy anangona ireo rafia ao amin'ny distrika ny Kandreo amin'izao fisokafan'ny taom-piotazana rafia izao. Fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra amin'ny distrika Namparafaravola ny moto nomena fiofanana izy ireo hisorohana ny loza sy ho fampanarahan-dalàna. Araka ny efa nanambarako anao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny lafim-baovao manodidina ny tontolo iainana no ndeha anokafantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao no mariana ny faran'ny herinandro teo tao Andasibe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanalahy tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa. Araka ity fanadidina ity dia miavaka isika eto Madagasikara satria maro amin'ireo karazana tanalahy no tsy hita raha tsy eto amintsika na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra raha ity fanadidina entiny Njakasoa Fetrarlala solontenan'ny televiziona malagasy any Moramanga ity. Anatin'ny ala Madagasikara avokoa no ahitana ny 2,700 ireo karazana tanalahy tsy fahita maneran-tany ary mampiavaka azy ny fahitana ny tanalahy farankely indrindra sy ny lehibe indrindra maneran-tany antsoina hoe Bruchsia superciliaris izay mirefy 7 cm ny halavany ary ny Caluma parsoni izay mihoatra ny 7 cm ny halavany. Ankoatra ny anjara asan'ny tanalahy amin'ny roivoary dia isan'ireo miteraka fizahan-tany sy fampandrosoana anatiny eto Madagasikara ny fisiny ka izay no natonga ny CCC na ny Caméléon Center Conservation nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanalahy ho fampahafantarana eny ifotony. Ny antopizoroan'ny CCC moa zany dia manao fikarohana voalohany indrindra momba ny tanalahy manerana n'izao tontolo izao. Tanalahy ananantsika eto Madagasikara zany dia tena tsy misy, tsy hitantsika any ivelany any zany izy rehetra ireo ary zany mihitsy ary ny atongavan'ireo vahiny rehetrarehetra tonga eto amintsika mijery mandany vola mankarena mijery an'izany tanalahy zany ka zany indrindra no antony hoe tena zava-dehibe aminay ny fampahafantarana ity foto. Taorian'ny fikarohana dia misy amin'ireo tanalahy ireo no tandindomindoza ary iarany tsindry maro samihafa ka ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia efa misy ny mpakady entina miaro izany. Ny tsindry moa be da be miantra, misy ny halatra araka ny fitenena teo, misy ny fandranana tsokosoko ary ny tena olana ao anatiny dia ilay hoe fandripahana ny toeram-ponenany ka ny ministera ao anatin'izay dia mampiatra ny lalàna ary manentana ny olona rehetrarehetra mba hiala amin'izany fomba tsy mahomby zany izay mamotika amin'ny firenena ary tsy mandefitra raha fa misy ny fandikan-dalàna fa mitondra ny raharaha ary mampiarana sazy izay ataoko hoe sazy efa voasoratra ao anatin'ny lalàna. Isan'ireo toerana ahitana karazana tanalahy maherin'ny sivy ny faritra rovana tantaniny VOI Aroka Antavolobe izay maharitra roa taona amin'ny fiara-miasany amin'ny CCC izay mahatsapa ny fiantraikan'ny fiarovana ny tanalahy izy ireo. Momba ny tanalahy dia mitondra fampandrosoana aloha ny voalohany indrindra zany ho an'ilay vondron'olona ifotony satria izy ireo zany dia manome mizara traikefa ho an'ny VOI Aroka ho an'ny mpikambana zany mampianatra maimaim-poana izy ireo ho an'ny fitantanana ihany koa zany ireo olona tsy mananasy amin'ny resaka développement zany social dia noho misy ireo famatsiana ireo zany dia mba niena ihany koa ilay tsindry. Etsika maro no nentina nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanalahy teto Andasibe izay narahana fanentanana ny fiarovana ny tontolo iainana niarahana tamin'ireo mpiray-ombolantoka maro. Faritra rovana isan'ny miavaka ao amin'ny faritra Menabe, ny faritra rovana Menabe Antimena manoloana ireo tsindry raha tontolo iainana iainany. Mahazo azy anefa dia tandindomindoza izany faritra rovana Menabe Antimena izany ka manoloana izany indrindra dia nidina ifotony hijery ny faritra rovana ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy ka ny Alan Kirindino no tsidiany tamin'izany amin'ny maha-toerana fikarohana azy ary betsaka mpizahatany. Isabelle Jude Celestine solontenan'ny televiziona malagasy any Morondava. Atao anatin'ny ala Madagasikara avokoa no ahitana ny 2,700 ireo karazana tanalahy tsy fahita maneran-tany ary mampiavaka azy ny fahitana ny tanalahy farankely indrindra
sy ny lehibe indrindra mandriran-tany antsoina hoe Brookesia superciliaris izay mirefy 7 cm ny halavany ary ny Calliuma parsoni izay mihoatra ny 7 cm ny halavany. Ankoatrany anjara asan'ny tanalahy amin'ny roivoary dia isan'ireo miteraka fizahan-tany sy fampandrosoana anatiny eto Madagasikara ny fisiny ka izay nahatonga ny CCC na ny Caméléon Center Conservation nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanalahy ho fampahafantarana eny ifotony. Ny antopijoroan'ny CCC moa zany dia manao fikarohana voalohany indrindra momba ny tanalahy manerana n'izao tontolo izao. Tanalahy ananantsika eto Madagasikara zany dia tena tsy misy, tsy hitantsika any ivelany any zany izy rehetra ireo ary zany mihitsy ary ny atongavan'ireo vahiny rehetrarehetra tonga eto amintsika. Isan'ny mbola olana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny toeram-pidiovana anaty ala izay tsy dian'ireo mpizahatany. Ary hita taratra izany teto Kirindi. Betsaka ireo biby hita mahasarika mpizahatany ato anatin'ity alany Kirindi ity. Voalaza ny Andriamatoa Minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-injafy ireo nandritra ny fitsidihana fohy nataony tao anatiny ala arovana Menabe Antimenaka ny safidy ny Kirindi izy sy ireo mpiara-miasa aminy ary ny tompon'andraikitra teto anivon'ny faritra Menabe mba hahafantarana ny zavatra misy any anaty ala izay mahasarika mpizahatany. Nanaintana ireo mpitantana mba hanaraka ny fepetra amin'ny mahafaritra rovana azy. Ny antony fitsidihana moa zany dia ahafahana mahita ny zava-misy ity fotony, ahafahana mitondra fanatsarana. Nanao petit circuit tsika teo raha ny zavatra remarquer zao teo ny tsy fisina toerana fivoahana amin'ny lalana mitondra makana amin'ny fitetezana ny aty ala iny. Ilaina dia ilaina mametraka an'ireny satria tsy mitovy ny fahasalaman'olombelona rehetrarehetra. Iny zao petit circuit ny hitantsika eny fa ny grand circuit zao tokony hipetraka foana koa zay. Ny faharoa satria ty hitantsika hoe alan'ny Kirindi ity efa isan'ny efa antitra ihany fa tara 1978 nisian'ireo toerana rehetrarehetra dia ilana izay fanavaozana zay. Indrindra moa isika zao anatin'ny fotoanany fanavaozana dia ataoko hoe mifanindran-dalana tsara izay fanavaozana zay. Ny faharoa fotoanany afo zao dia ilaina ihany koa metraka paikady mialoha, izany hoe le fiomanana mialoha mba ahafahantsika miady amin'izay afo izay mialoha satria isan'ny faritra saripady ny alan'ny Kirindi aty Marifandilena. Nanolotra lelavola ray tapitrisa ariary ho an'ny komina ambanivohitry Marifandilia Andriamatoa Minisitra tamin'ny alalan'ny Madagascar National Park ho fanampiana ny fampandrosoana ny komina ary narahina fanentanana ho an'ny mponina ho fanamafisana ny fiarovana ny ala. Hijanona ny Morondava ihany isika fa iresaka momba ny vaovao mahakasika ny fambolena ampiasana ny teknika papri ny fijinjana vary any amin'ny distrika ny Morondava natomboka tao amin'ny commune ambanivohitry Analaiva distrika ny Morondava izany ny arana tamin'ireo fika ambanan'ny tantsaha ao Tsinjorano Antsaribao. Mahentina Antoniony Jedidiano Menjanary no mitatitra ny vaovao. Fikambanan'ny tantsaha miisa 3 no nomena fampiofanana na akasika ny fampiasana ny teknika papri tao amin'ny valatahaka ao amin'ny Fokontany Tsinjorano Antsaribao commune rurale Analaiva. Tonga ary ny fotoana hiotazana ny vokabary ka tonga teny an-toerana ny fitalehavam-paritry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo miaraka tamin'ireo teknisianina maro avy ao amin'ny fambolena. Misy fampiarana ara-teknika fambolem-bary zany natao teto tsy eto irery fa maromaro nanaovana an'izay hetsika fanaparitana ny volovary ara-teknika zay fa teto kosa nanaovana ny demonstration natao valatahaka mba ho hitan'ny tantsaha rehetrarehetra ity toerana ty sy fambolena ara-teknika zay natao teto. Dia niaraka nidina teto ny tantsaha nijery an'izay hoe nanaona tokoa ny vokatra satria izy ireo no namafy, izy ireo no mijinja ary aty amin'ny famokarana, aty amin'ny fijinjana dia niaraka teto ary niaraka tamin'ny teknisiany ny fitalevam-paritry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo nijery an'izay tambokatra zay. Teknika papri moa zany dia teknika fiarina izy io ary hitan'ny vokatsoa aminazy avy aminy. Teknika mitovy amin'ny serany izy fa tsotsotra kokoa ny fampiarana anazy. Tanjona moa zany amin'ny ankapobeny dia ampobobona ilay fambolena vary sy azahoana vokatra tsara. Farafahakeliny moa zany raha ohatra ka mampiatra ny teknika papri isika dia eo amin'ny 5 tonnes l'hectare eo ny farafahakeliny no azontsika. Efa afaka mihoatra moa zany arakaraka ny fahaizana sy ny fananan'ilay
tsirairay avy zay. Dia tanjona faharoa koa moa zany a fanapariana le teknika, zany hoe atao le partiel de démonstration atao zay manakaiky ny lalana mba ho hitan'olona le izy, ary efa hitan'olona hoe mahomby le izy a dia moramora kokoa ny fakahan'le olona tahaka anazy ho fampiarana any amin'ny tany zay misy fambolena rehetrarehetra any. Naneo ny fahavonona ny hatrany ny fikambanana amin'ny fanohizana ny fampiasana ity teknika ity. Taoriana ny fijinjana ny vokatra dia nisy ny fanehoana ireo fitaovana moderna anisan'ny miaro amin'ny fahaverezan'ny vary eo am-pivelezana. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovam-pamokarana dia ny masomboly sy ny pulvérisateur miisa 9 ho an'ny fikambanana. Fambolena rafia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny taom-pihotazana rafia ao amin'ny distrika ny Kandreo faritra Betsiboka. Maro ireo mpandraraha sy mpanangom-bokatra no tonga ny antoerana nametraka ny taratasy ahafahana mitrandraka sy manangona izany vokatra izany ary mijery ireo kalitao tsara indrindra mba alefa any ivelan'ny Madagasikara. Misy ihany koa ny rafia ampiasaina eto antoerana manaraka ny filan'ny mpanjifa Adriel Brisa, Jean Morel, Randinarson. Tanàna manana kalitaona rafia tsara indrindra ato anatin'ny faritra Betsiboka ny distrika ny Kandreo. Mbola betsaka izany ety antoerana raha ny fahitana ny vokatra miakatra isan-taona. Ny volana Meka hatramin'ny volana Oktobra ny fiakaran'ny vokatra. Misy ny lalàna mifanaraka amin'ny fitrandrahana izany ety antoerana. Ny fihotazana ny vokatra rafia dia voafehan'ny lalàna mazava tsara. Ireo mpanangom-bokatra dia tsy maintsy manana ny atao hoe taratasy fahazahoan-darana hanangona vokatra rafia izay alaina avy eo amin'ny direct no manasonia izany taratasy izany. Ny fangatahana kosa dia miainga avy any anivon'ny tany mandalo eo anivon'ny commune sy ny distrika eto anivo sapatrarahan'ny ransiala ary mifarany anivon'ny direct mba ahafahany ireo mamoaka ny taratasy fahazahoan-darana. Takina amin'ireo mpandraraha izay mpanangom-bokatra rafia ny fambolena sy ny famerenana amin'ny laonina ny alan'ny rafia amin'ny alalan'ny fambolena izay atao aty antoerana. Fa iroso kosa ireo mpandraraha ireo amin'ny fikarakarana ny alan-drofia amin'ny alalan'ny fambolekazo satria anisan'ny angazo manakaray takina amin'izy ireo izany ny fanatanterahana ny fambolekazo. Napetraka manokana amin'izy ireo ho fambolena zanaka rofia satria io no asa iveloman'izy ireo, io no asa kirakirainy dia zanaka rofia no araka izany no ambolena. Misy toerana natokana ho an'izy ireo amin'ny fokontany Ambalajia ahafahana manatanteraka ny fambolena rofia amin'ity taona ity. Izany avy eo anivon'ny sampandrarahany tontolo iainana ny mikajy ireo ala rehetra ato anatin'ny distrika ny Kandreo fa indrindra ny alan'ny rafia mba ahafahana mampifanaraka ny tolotra sy ny tinady. Eo amin'izay lafy mavara toe-karena izay hatrany dia amoraina ny fandaovan'ireo mpandraraha ny etra sy ny fomba nanan'izy ireo ny karatra statistika any amin'ny distrika ny Nosy-Varika any nisy ny fiara-miasa tamin'ny fandarana asa PIC 3 amin'ny alalan'ny fanentanana ireo mpandraraha atsiaro ny adidiny amin'izay lafy ny etra izay sy hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna Lucas Georges Solomon solon-tena televiziona malagasy any Nosy-Varika no nanao ny fanadihadiana. Nanome tansoroka ny mpiasa ny vokatra ato amin'ny distrika ny Nosy-Varika ny tetikasa PIC 3 anamorana ny fanefany ireo mpandraraha ny etra satria efa tapitra ny afeptaona eo ihany koa ny fahazahoana ny karatra fandoavan-ketra. Fanetanana ireo mpandoetra mba handoetra satria tsara marihana fa efa tamin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Marsa no tapitra ny farany fandoavana etra tamin'ny taona ity dia ity fivoriana sy zavatra natao androany ity moa zany dia niarana tamin'ny zareo avy ao amin'ny PIC fanetanana an'ireo mpandoetra mba hiditra amin'ny ara-dalàna eo ihany koa ny ho an'ireo olona izay mbola tsy manana ny karta statistika mba hanao an'izany karta statistika izany. Entanina isika mpandraraha rehetra ny tsy akanavaka eto amin'ny commune urbaine Nosy-Varika
mba ho avy ao amin'ny braony viketra anefa ny adidy izay fampandrosoana ny commune misy atsika izany dia tokony mandray andraikitra mivantana isika rehefa mandrohetra manko dia mandray andraikitra mivantana isika ny dikan'izay dia eo ihany koa ireo izay anao carte statistique na anavao izany na vao anomboka aka le carte statistique. Ankoatra ny Nosy Varika dia efa nisy ihany koa ny fanatanterahana izany ny tao amin'ny commune Ambay ary itoy ao amin'ny commune Ambodrian Safary izany. Ho fanatanterahana ny politika be ny fanjakana dia ny fanjakana manakaiky vahoaka nanatanteraka fitetezana ireo commune roapolo iandraiketany ny préfet ny Maroantsetra ka tao amin'ny commune Androndra izay commune lavitra sy sarodalana indrindra no namaranana izany fitsidiana izany Boniface Ramenderson. Rehefa nahatety ireo commune 7 hafa ny préfet ny Maroantsetra dia aty amin'ny commune ambanivohitra Androndrogno izay commune faharoapolo namarana ny fitetezam-paritra na ny tournée administrative. Fotoana ihainona ny etaeta sy ny maharary ny vahoaka ahafahana mandroso vahaolana sy mampita hafatra amin'ny amparatonga pahefana samihafa. Amin'ny mahampaletsiketsika ny politika pampandrosoana entin'ny fanjakana ny préfet dia manana tanjona lehibe izao iraka izao. Tanjona aloha zany dia tovilenta daholo ny fampandrosoana misy eo anivon'ny commune tsirairay izay mandrafitra an'izany préfecture zany amin'ny zavatra maro lafy. Ny tanjona faharoa ihany koa dia ampisaona amin'ireo vahoaka fa misy ny mpitondra na le hoe présidence de l'État ka ahafahana mahasapa fa misy mpitondra miaina zareo amin'ny tany sy ny firenena dia akoatra n'ireo mpitondra ity foto. Hita fa mipetraka ny fiara-miasa amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna ny Androndrogno noho izao fitsidiam-paritra natao izao. Tena anisany nivaingana tsara amin'ny vahoaka zany le tolotro ny hevitry ny zareo amin'ny resaka fampandrosoana aty ifotony. Tonga amin'izareo ny afatra nataony préfet ary nankasitrahan'ireo vahoakany commune Androndrogno. Ity ny commune mampisaraka ny distrika ny Maroantsetra sy Mandritsara 520 kilometatra miala ny renivohitry ny distrika ny Maroantsetra. Tsy misy lalana fa dian-tongotra 3 ka hatramin'ny 4 andro vao tonga aty. Niala-dia tamin'ny Andriamatoa préfet tamin'izao iraka izao ireo sampana raha-mpanjakana maro samihafa izay samby nitondra fanentanana tandrefy azy ho an'ireto vahoaka ireto. Nanao fanambarana ampahibe maso ny olom-boafidy rehetra atao amin'ny distrika n'Ambohimaso no tarihana solombavam-bahoaka sy ireo ben'ny tanàna 20 mandrafitra ny distrika famanoana tsy misy fepetra ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrenirina Mikael raha ny distrika n'Ambohimaso manokana no jerena dia efa tena mandry fahalemana tanteraka tamin'ny alalan'ireo tafika sipitandro ny filaminana nampandritany tany an-toerana nisy ny hetsika goavana ny arahan'izy ireo ny vahoaka avy amin'ny commune 20 natao tany Ambohimaso renivohitry ny distrika hetsika izay entina andisona ny tsaona hely teny amin'ny tambazotra tserasera ny amin'ny hoe anao fanonganam-panjakana ireo vahoaka ao Ambohimaso maefa Lazafindrakoto. Ny fandriampahalemana no kito ifaharan'ny fampandrosoana tsy afaka handroso raha tsy mandry fahalemana ny tany. Ambohimaso izay isany namaivay tamin'izany fandriampahalemana izany saingy noho ny fansakiana nisy tamin'ireo olom-boafidy rehetra sy ny vahoaka indrindra amin'ny tany filaminana dia voafehy izany ary azo lazaina fa faritra fotsy ankehitriny Ambohimaso afaka mamokatra sy mampitombo ny fiompiana hanampy ny toekarena sy ny fidiram-bola. Izany indrindra no antony anaovana hetsika teto Ambohimaso renivohitry ny distrika ho rody be ny fandriampahalemana. Nahitanareo vahoaka solotena avy amin'ny commune 20 sy ny ben'ny tanàna rehetra 20 commune ary ramatoa sombam-bahoaka izay nitarika azy ireo. Ambohimaso manontolo dia manohana ny fitondrana fanavaozana Randrenirina Mikael fa hiara-hiasa hiara-hivondrona amin'ny anaranay ben'ny tanàna ato anatin'ny distrika Ambohimaso izay misa 20 ny commune eo ambany fitarehan'ny ramatoa solombavam-bahoaka dia manohana zato isan-jato sy misy fepetra ity fitondrana tandrihiny colonel Mikael ity. Sisy nairay aza aminay volo manao arandrana. Manao fanambarana officiel misy zany fanontaniana ny fitondrana tarihiny filohan'ny fanavaozana Randrenirina Mikael. Ny antony ny fampandrosoana dia
sy maintsy manaraka ny fitondram-panjakana izoro. Mety aminay ihany koa izy satria miaramila izahay dia tia fandriam-pahalemana rehefa milamina dia mbola angatahana ihany moa ny fanamafisana an'izay fandriam-pahalemana izay amin'ny maha-miaramila ny PRRM. Nisy moa ny diabe ny ainga avy eo amin'ny Brancisco Ambohimasoa nataon'ireo vahoaka reo sy ny ben'ny tanàna ary Ramatoa Solambahoaka niaraka tamin'ny mpianatra ny Anjerimanontolo mandraty fianarana Andrenjato zanaka Ambohimasoa. Ny ratiraty ny Solambavety teny amin'izy ireo isaky ny komina tsirairay avy hoe fiaraha-mentana ho an'ny fanavaozana miaraka amin'ny PRRM. Omoroa avy amin'ny Solambahoaka no natao nofikena amin'ny tampihavanana hanamafy ny firaisan-kina. Lafomba vaovao ara-tsosialy sy ny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Nomena fiofanana sy toromarika ireo taxi moto any Amparafaravola faritra Loatra Mangoro. Maro izy ireo no tsy manara-dalàna ka miteraka fanelingelenana sy loza ho an'ny fifamoivoizana eo an-tampon-tanàna. Tompo-marika tamin'izany fampiofanana izany ny fiadidinan'ny commune sy ny polisy-pirenena. Arson Ramiarombelo, Jean Urbain, Andrianarfina. Fitateram-bahoaka efa be mpampiasa eto Madagasikara ny kodiaran-droa. Raha ho an'ny komina Ambonivohitra Amparafaravola dia maro endrika tsy fanaran-dalàna hita amin'izy ireo. Antony mahatonga ny fiadidinan'ny komina namory ireo taxi moto nanomezana toromarika. Misy ny fampahafantarana maro samihafa, ao ny fanaran-dalàna ny mahakasika ny fitaterana, eo ihany koa ny fananganana ny fikambanana mba ho matianina amin'izay sehatra ny fitaterana izay, satria maro ireo fitarainana tonga tian'ivony fitadiana tanàna ny amin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny zavatra maro samihafa. Atao zao fivoriana zao hikatsahana ny hoe aiza no toerana tokony hipetrahana an'izy ireo. Tsy voatery anasazy fa anisan'ny asan'ny polisy-pirenena ihany koa ny mampianatra. Satria ao anatin'ny asana ihany koa ny fampianarana, fampatsiahivana ary fanentanana ny amin'ny fanarahan-dalàna. Dia tonga teto izay anio nanao ny fampianarana foy ary indrindra koa eo amin'ny fandriam-pahalemana, satria amin'ny mampitatra azy dia misy ny famezivezen'ny olona sy ny entana izay mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana ka efa nomena azy ireo ny toromarika. Miara-miasa manamora amin'ny fanomezana fahazoan-dalana mitondra na ny permis de conduire ny sampam-piofanana sy efi-miaka-poroa Amparafaravola. Antony natongavana eto izany dia hanamora ny fahazoan-dalana mitondra kodiaran-droa, dia station de Kibota, eo koa ny amin'ny permis de conduire ho an'ny fiara. Dia eo moa izany fiaraha-miasanay amin'ny commune satria hafa mihitsy izany ianao hoe mitondra kodiaran-droa, mitondra fiara, mampiasa lalana, tokony mba manara-dalàna amin'ny resaka fahazoan-dalana mitondra. Sady manentana izany izay ny mampianatra. Nanaiky ny fandaminana araka izany ireo taxi moto ary vondrona anatin'ny fikambanana izy ireo. Hitandrona ny fahadiovan'ny-tsena ao amin'ny komuna Ambonivohitra Toliara sy sorohana ny fiparitahan'ny fako izay miteraka valanaretina maro dia mandateraka fanadiovana faobe indroa isan-kerinandro. Ny tompona ndraikitry ny komuna no entanina manaraka izay ihany koa ireo mpivarotra mba hanara-dalàna tsy hivarotra eny amin'ny toerana tsy azo hivarotana. Siely Londerno. Nanao fafafaobe sy nanentana ireo mpivarotra tsy hivarotra eny ambony trottoara tetsy bazary Sekama ny kominy Ambonivohitra ny Toliara. Hetsika fanao ny kominy indroa isan-kerinandro izao hetsika izao. Nambarany lefitry ny ben'ny tanàna fa tsy mitsahatra ny kominy manadio sy mandrindra eto atapon-tanàna ny Toliara. Koa izay anantananay antsika vahoaka eto atapon-tanàna ny Toliara mba hitanjona hajany an'izay fahadiovana sy hahay hamehy ny fako manoloana tsika zay. Ny tanjona dia tsy maintsy mamerina ny laony ny filaminana atao anatin'ny bazary rehetra eto atapon-tanàna ny Toliara. Nefa kosa mbola misy indrikely amin'ny lafiny teknika amin'ny fanadiovana fa miezaka manatratra an'izany ny avy ato anatin'ny anivon'ny departemanta. Ny anay dia tsy mitsahatra an'izay fanentanana zay satria anisan'ny laharam-pahamehana ary anisan'ny politika ny ben'ny tanàna izany fahadiovan'ny tanàna zay koa na misy aza ny rahona mandalo eto atapon-tanàna ny Toliara tsy mitsahatra izahay ekipa satria anisan'ny hafatra lehibe napetraky ny ngay ben'ny tanàna tato amin'ny ekipa teknika ny fanaovana
lahara-pahameana an'izay resaka fahadiovan'ny tanàna izay. manentana ireo mpivarotra ny ben'ny tanàna mba hanadio ny manodidina sy handray andraikitra. Nasarika ny maro ny hetsika fitsaboana maimaim-poana fahobe no karakarain'ny fikambanana AAM na ny Alliance Mission Médicale sy ny commune urbaine Ambalavao niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka hetsika natokana hitsimbinana ireo marefo ara-pahasalamana. Johnson Randriamiaja. Vahoaka maro no namaly ny antson'ny commune urbaine Ambalavao tamin'ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fahobe no tanterahana teto anoloan'ny lapan'ny tanàna. Hetsika natokana hitsinjovana ireo marefo ara-pahasalamana. Natao lohalaharana ireo zokiolona amin'ny maharay aman-dreny azy ireo sady hitsimbinana ny toe-pahasalamana manoloana ireo aretina mitaiza sy ny vokatry ny tsy fahazakana ny toetrandro. Nomena fanafody maimaim-poana mifanaraka amin'ny tsy fahasalamana mahazo azy izy ireo rehefa vita fizahan-pahasalamana. Fiarah-miasa ny commune urbaine sy ny fikambanana AMM na ny Alliance Mission Médicale miaraka amin'ny Universitén'ny Fianarantsoa, ny fikambanana Soamiray Dia ary ny fari-piadidiam-pahasalamana Ambalavao no nahafahana nanao ity hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana ity. Samy noresina avokoa ireo rehetra tonga teto izay tsy nanavahana taona. Anisany nojerena manokana ireo zazatratry ny hernia ka nambara teto fa manamaivana ny vesatra amin'ny hoentomanana ny amin'ny fandidiana ny zazatratry ny hernia ny fikambanana AMM hanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny vesatra arabola izay mety ho sakana ny amin'izany. Nanambara ireo tompon'andraikitra tonga teto fa tsy hijanona amin'izao fotsiny ny hetsika toy izao fa hivelatra hatrany eo amin'ny setry ny fahasalamana. Nandritra ity fotoana ity dia nitondra tolotra fandrindram-pianakaviana sy vaksiny fanefitry ny Nendradrajako ny ekipan'ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana. Anjatony ireo nisitraka ny tolotra ara-pahasalamana fahobe maimaim-poana ireo. Nanao hetsika entina hiahina ny fahasalaman'ireo zokiolona sy ireo manana fahasembanana manoloana ny fisiany aretina mpox ny tany Antsiranana. Ankoatra ny fanaovana vaksiny azy ireo dia nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana. Fanadihadiana entiny Andriantsarafeno Arsony Irina, solon-tena televiziona malagasy any Antsiranana. Anjatony ireo be antitra sy olona manana fahasembanana no nitsinjovina manokana ara-pahasalamana teto Antsiranana ao anatin'ny fiara-miasa ny ministeran'ny mponina sy ny firaisam-kina sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny alalan'ireo fitalevam-paritra isany avy. Andraraika izy tia anaovana vaksiny mpox zany atao eto amin'ny faritra ny Antsiranana any. Misy ihany koa zany ny consultation gratuite natokana ho an'ireo zokiolona sy namana mety manana fahasembanana. Matsapa ireo mpahazo tombotsoa fa fiahina azy ireo manokana izao hetsika izao izay mendrika afaka sitrana satria tsy adino ny ray aman-dreny nahitana masoandro. Tokony nagnano karaha zato izy io ary za mahita karaka amin'ny ainy magnano Tsapa eto ny faharisina ho an'ireo zokiolona nanaiky hiahy manokana ny fahasalamana izy ireo ary nantanteraka ny vaksiny miaro amin'ny valana aretina mpox. Nanamarika ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana fa efa maro ireo tonga manantona azy ireo any amin'ny tobim-pahasalamana hisitraka ny vaksiny miaro amin'ity aretina ity raha ny eto Antsiranana. Vaovao avy ao anivon'ny fitalevam-patry ny serasera sy ny kolontsaina ny Menabe, rantsana fahirin'ny TVM sy ny RNM ao amin'ny faritra Menabe ny ao amin'ny distrika ny Malambandy. Efa mitsangana ny trano kanefa mbola tsy misy fampitaovana ahafahana mampodina izany TVM sy ny RNM izany any an-toerana ka manao antsoava amin'ny ministera foibe izy ireo. Isabelle Jota, Celestina Bonarache, Ivan Maria. Tokony hiainga amin'ny hainy vakijery ny hanamafisana ny fanarenana ny hasiny kolontsaina hoy ireo ray aman-dreny raha ny haona mivantana tamin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana loha vainjafy teto amin'ny commune ambanivohitry Malaimbandy ka nangataka ny anokafana ny radio eto an-toerana zay efa navitana trano. Nijery fotony ny trano ny talepatry ny serasera sy ny kolontsaina ato Menabe. Tsara marina moa zany fa misy ny délégation ny serasera sy ny kolontsaina koa eto Malaimbandy
délégation fahenina ato anatin'ny faritra Menabe no tafatsangana fa hatreto mbola tsisy fitaovana na ray amin'ny hatramin'izay ka hatramin'izao. Araka ny tsika teo zany dia maro ny fangatahana izay voarainay atao fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina Menabe ny mba hitsangana nyty radio ty amin'izay satria dia hatao mitatitra anio sy mananteny izay amin'izao fitondrana fanavaozana izao izay tarihan'ny colonel Andrenirina Mikael sy amin'ny alalan'ny ministera serasera sy ny kolontsaina izay tarihan'ny ministre Gaspard Fensoa fa hitsangana amin'izay ty RNM STV eto Malaindany ty hanao mitatitra izahay ary nino sy mananteny izahay fa tsy maintsy mitsangana io amin'izao fanavaozana izao. Hanao niezaka ihany koa izahay ao amin'ny DCC Menabe akoatra ny ezaka izay ho ataon'ny ministera FIB dia hanao ezaka ihany koa ny DCC Menabe amin'izay tratranay amin'izay vitanay fa tsy maintsy misy fitaovana ity toerana ity. Lafiny maro no tena mahazava-dehibe ny fisian'ny onjam-peo raha vona hanampy ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ireo mpandraharaha ao an-toerana. Trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao amin'izao ataondro izao. Trangam-piarahamonina niseho tany Mananjary. Olona enina no efa nahiditra ponja mahakasika ilay raharaha famonoana ilay ramatoa mpandraharaha tany an-toerana raha tsy haivina ny zavamisy dia ny alarobia lasa teo no nitrangana von'olona feno bibina izay notapahana ny lohany ary tsy hita nandritra ny 2 andro tany an-toerana mbola mitoy ny fanadihadiana mahakasika izany raharaha izany. Anjaratiana Valérien solotenan'ny televiziona malagasy any Mananjary no mitatitra ny vaovao. Olona enina nampidirina ponja avy hatrany taoriana ny fanadihadiana nataon'ny polisy-pirenena teto Mananjary tamin'ilay raharaha nafaty eny Andramatoa Laurence Roseline tompon'ny Jardin de la Mer izay maty ny maraina ny alarobia teo. Raha ny fanamarinina nataon'ny onivon'ny polisy-pirenena nandritra ny fanadihadiana dia olona akaiky an'io ramatoa io avokoa ireo olona enina ireo ka iahina nanao ny famonoana raha ny famotorana natao. Io ny vaovao farany voaray nandritra ny valandresaka ny karakarain'ny onivon'ny filaminam-bahoaka atao anatin'ny faritra Vatovavy tamin'ny mpanao gazety androany. Ny tety natao dia olona tsy lavitra n'ilay olona izay maty an'ilay ramatoa tompon'ilay hotely. Tao zany ny femme de chambre aloha voalohany dia tao ny jardinier mikarakara zaridaina dia tao koa ny gardien efa taloha ex gardien efa niala io dia tao koa nisy olona anankiray izay manana contact ivelany amin'ireo olona reo par message zany dia tsara daholo no resaka ny fanaovana ary nisy olona anankiroa izay tamin'ny andro izay nanafo ny karamainy ratovavavy nanafo le trano raha mitambatra zany dia olona enina reo olona reo no vinavinaina no nentiretina no nahihina nanao an'izay zavatra zay araka ny teny teo hoe ny aty aminay moa zany dia fanadihadiana fa ny tribunal no napaka ny zavatra zay. Manatanteraka ny polisy-pirenena manakaiky vahoaka ny polisy-pirenena eto Mananjary ary misy ihany koa no opération Sarma izay hitandrona ny fahalemana eto an-toerana. Ao anatin'izay fametrahana atao hoe police de proximité izay efa fampiresahana taminy izy io efa eo ihany koa ny fanaovanay ilay opération de charme izany hoe fidina maro au niveau-ny fokotany rasiny amin'ny teny eo niveau fokotany zany amin'ny fotoana io zay tsy mandeha any amin'ireny lalambe ireny intsony fa tena miditra miezaka mamantatra hoe aiza ny toerana mafana dia miditra makany any amin'ireny elakelatrano ireny zany ny police nationale amin'izao fotoana izao. Tsy mijanona amin'ny olona enina nahiahina nampidirina ponja vonjomaika io ny polisy-pirenena eto an-toerana miaraka amin'ny fitsarana fa mbola mitoy ny fanadihadiana. Nanjisy ny filazan'ny olona sasantsasany ny onivon'ny tambazotra serasera Facebook fa faritra mena ny atao amin'ny faritra Vatovavy amin'ny tsy fandriampahalemana kosa ny eo anivon'ny fitelavam-paritry ny filaminam-bahoaka ato anatin'ny faritra Vatovavy. Nisehoana aitrano tany amin'ny faritra Tsimotsinanana commune Evato Zavosoro ka trano 440 no may efa tany an-toerana nitondra ny fanampiana ho andro trabona ny lehiben'ny faritra Tsimotsinanana Mamson Randria Misandratra. Rava ny fananana tsy afaka mbanio fianarana ny mpianatra niaraka tamin'ny tranomay
masiaro sahirana iretom-ponina ny aram-boina. Trano telo tafo no tena potika maikila tanteraka gn'afo. Zanako zao roy mianatra amin'ny lycée, potika tanteraka fisikinana, lany gn'afo, koa mamborona. Ny zavatry tagnatin'ny trano sisy nipetraka da tena potikila gn'afo daholo. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay malala tagna mba miangavy tagnandroa mba hisinjo fahasahirananay satria efa indrony etota efa maizana ny trano koa zao. Namaly ny anso tolo-tanina avy hatrany ny lehibe ny faritra sy Moasinanana. Isika dia tagnakavia siavanany fa zay didia maharary. Ary koa gnahafantaragna fifakatiavagny dia gn'amign'andro sarotry. Angamba azo atao ihany ny hoe mety eritreritry misy raha mahazo gn'ary zany fa da aterinareo agny io. Nefa sy mety amin'ny saigna sy eritreritry. Satria ty zavatra omegna tiany zavatra tsy havita ninninne. Fa gnahafantaragna amin'ny fifakatiavagny dia gny mifampidododody mifampizaha maso amin'andro sarotry. Anisan'ny zava-dehibe tamin'ny reto izao fifanatrehatava izao fa vao maika ho izy reto ny fanomezana natao no amafisina trano ny fanaraha-maso ny fahasalamana ka nizarana lay misy odimoka. Iresaka vaovao mandrindra ny fampianarana ambony sy ny fampiofanana isika ao anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Isitraka vatsim-pianarana avokoa ireo mpianatra ambaratonga ambony mandrato fahalalana ao amin'ny formation délocalisée ao Moramanga izay sampany université any Tomasina. Maro tao amin'ireo mpianatra no efa nisitraka izany niaraka tamin'izany ihany koa ny fampitaovana ary mitohy ny fitsinjarana izany ataon'ireo tompon'andraikitra any an-toerana Toulson Xavier Richard Juvenal. Manodidina ny 300 mianadahy ireo mpianatra isitraka ny vatsim-pianarana miaraka amin'ny fampitaovana eto amin'ny formation délocalisée Moramanga izay sampany université Barikadimy Toamasina. Ny taona iraika amby 2024 no nisokatra ity ivitoeram-piofanana ity ka ny sampam-piofanana anthropologie ihany no nahazo ny vatsim-pianarana. Noho ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny tarihy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael dia hisitraka izany avokoa ireo sampam-piofanana misy eto. Zava-dehibe amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izao fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana izao izay manamaivana azy ireo amin'ny fampianarana zanany. Amin'ny anaran'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny université mpanjakana eto Moramanga, eto Moramanga sy aty aloatra mangoro no anehoana fisaorana ho anareo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena ny amin'ny fampisitrahana tana ny zon'ireo zanakay zay mianatra ao dia ny vatsim-pianarana zany sy ny fampitaovana dia manantena trano zay fa hojerenareo manokana ny sekoly ny mpanjakana tahaka an'izao. Ankoatra ny fahazahoan'ny sampam-piofanana rehetra ny vatsim-pianarana miaraka amin'ny fampitaovana dia nahitana fisondrotana ihany koa ny vola no raisin'izy ireo. Nambara amin'ny mpianatra fa hery lehibe ho entin'izy ireo hanohy ny fianarany itsitohana omeny ny fitondram-panjakana azy ireo ity. Ny fisitrahanay rehetra vatsim-pianarana sy ny fampitaovana ary misy ihany koa ny fisondrotana tamin'izany vatsim-pianarana izany. Tena misaotra sy mankasitraka indrindra ny fitondram-panjakana. Itony moa zany izahay mpianatra dia manetiky fa anao vaingendohan-draharaha zany fianarana izany sy ny fikarohana ataonay etỳ amin'ny anjerimanontolo. Toromarika nomeny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny hanafanganana amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana miampy ny fampitaovana ka eo am-panatanterahana izany ireo tompon'andraikitra ao amin'ny université Toamasina sy ny mpitantana ny formation délocalisée eto Moramanga izay miara-miasa akaiky amin'ny trésorerie principale intercommunale aty an-toerana. Commune folo no iasan'ilay tetikasa FBMH izay manome fiofanana ho an'ireo tanora vavy tsy nahatody fianarana any amin'ny distrikany Vohipeny-Tery Randrenasolo. Amin'ny sehatra maro ny tetikasa izay karakarainy avy ao amin'ny FBMH ka zatovavy miisa enimpolo ny miofana zaitra amin'izao andiany voalohany izao. Tanjona ny ahafahan'izy ireo aleo tegna eo anivony sem-piainana. Ny fanindran-dalina tamin'izao ihany koa ny fampiofanana nataony reto FBMH ireto ho an'ireo sehatra maro lafy mba hiadiana amin'ny fisoahan'ireo zatovavy ao an-tsekoly. Tanjona na eo anatin'ity fampiofanana ity tanora ity dia ny hanatsarana ny velon-tenan'izy ireo. Dia ankoatra ihany koa zany ny mba
hananany zareo fahaleovantena ary sakafo zay ahafahany miahy anisanany satria araka ny fandraisana teo ambolohany dia tanora vavy tsy manambady ireo formena ireo ka pointy hanatsarana izay velitenany zay no tena tanjona dia nalasa sy titetika azy tia dia mipetraka foana zany izay fahaiza manao straikeva efa nanan'izay tapaka teto fa misy ny fananganana rafitra manokana amin'ny fanaraha-maso mba asesihia ny zatovavy misoka andaharana manganana karazana rafitra anankiray izay vesekoly atao hoe cour de jeune anankiray ny fananganana koa groupe de mentorat ireo zavatra sanganareo zany dia oentina anaraha-maso akaikitra mbanam-behivavy mirahina zany dia ny tazonana ny ankizivavy en sekoly. Anisan'ny sehatrasa mahavelona ny zaitra ka besaka ireo zatovavy liana amin'izany mbola isy moa ny andiany manaraka aorian'ny fahavitany ireto andiany voalohany ireto. Ho any amin'ny distrikany Marovoahintsika vetivety fotsiny efa ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika ho fiomanana amin'ny fetin'ny fahaleovantena ny 20 jona ho avy izao ny ao amin'izany distrikany Marovoa izany nosatarina ny asabotsy fa 7 Mey lasa teo izany tamin'ny alalan'ny fanadiovana faobe Farasoa Andriambelonoro OL Ramarisson no mitatitra ny vaovao. Fanadiovana iombonana teto amin'ny hôpitaly be ny Marovoay ny rahan'ireo mpiantsehatra ifotony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay taria lehibe distrika Andriamanana Ravaka Vincent Tilly ino ny santatra ny hetsika fanomanana mialoha ny fetiny fahaleovantena pirenena 20 jona 2022 ity raha ny fandaram-potoana ho an'ny distrikany Marovoay izay notanterana ny asabotsy lasa teo. Ito isaky ny asabotsy ny fanamafisana ny fiarahana miara-manatanteraka ny asa iombonana araky ny tetiandro miovaova eny amin'ny sapan-draharaha no anoizana izany aoriany izao. Tsy janona hatreo fa hihitatra isan'ny bokotany raha ny fanazavany lehibe ny distrika. Taoriny izay naneo ny fankasitrahany ny lehibe ny fara-piadidiany fahasalamana Dr Biankinana Andrea Tsarafara Rionel. Ny hôpitaly be ny Marovoay raha teo raha nosafidiana tamin'ny fisantarana ny asa iombonana dia no izy ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fankalazana ny jobily fa 15 taonany amin'ity taona ity. Ankilan'izay ireo teo anivony sapan-draharaha dia samby naneo hatrany ny fahavononany amin'ny asa iombonana toy izao izay mety mbola ho tanterahana. Vaovao ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena no dia anakatonantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao any amin'ny faritra Morony Maniny isika. Tsy fialamboly fotsiny na fampisehoana ny tanjaky ny omby ny Savikomby any amin'ny distrikany Fandriana fa manana ny hevitra maro ara-kolontsaina sy mitory fihavanana sy soatoavana izany Savikomby izany nandritra ny fitokanana ny vala-Savikomby vaovao tany amin'ny commune Fiadanana no nanehoana izany soatoavana izany raha ity fanadadiana entin'ny Alain Rodlisha Rakoto ary malala ity. Fanajana sy fitehirizana ny fomba mampanao sy ny vakoka nentin-drazana ny fanokanana ny valatsavika raha eo amin'ny sehatry ny kolotsaina ary mampiseho ny maha izy azy ny kolotsaina izany ka ho fiarovana ny toerana sy ny mpandrain-jara dia amin'ny alalan'ny fanokanana dia everina ho voaro ny valatsavika sy ireo olona manao savika mba hisiny ny filaminana sy ny fitahinana noporofon'ny pitiny Savikomby tato amin'ny commune Fiadanana distrikany Fandriana any kolotsaina raketin'ny Savikomby ka nanokana ity vala vaovao aty any tapany andrefa ny commune ny Fiadanana ity ho fanamafisana ny firaisan-kina no fampivondronana ny fokon'olona sy ny mpakafy savika ity lalonana ity ka nanamafy fihavanana sy fiarahamentana. Somary mihioka ilay atao hoe soatoavana ny fisakana sy ny mahizy azy ny fisakana zay atao hoe rano velona ka niazana hoe andao voizina kolosaina mampitambatra mampiray ny voaka maro anisa amin'ny alalan'ny herim-po sy amin'ny alalan'ny herin-tsaina dia safidy ny androandroany hapiakarana ny vadiokafanampoa zany atao hoe soatoavana mandrakitra ny fisakana mahafisakana zany satria ny rano dia io androany io toerana nanaovana ny vala dia eto ambony eto
nambara nandritra ity savikomby ny tanterana taty andrefa ny fiadanana ty fa fampitanany fomba mampanao amin'ny taranaka sy fampianarana ny tanora ny lanjany savikomby sy ny fitsipipitondratena mifandraiky amin'izany no tena tanjona amin'ny fanatanterahana ny savikomby toy zao no fampandrosoana raha-toekarena sy fizantany ihany koa ka matetika ny savika dia mahasariky olona maro atrany sy mpizantany ka mety ampiroborobo ny varotra sy ny fiveloma mimponina ty an-toerany manatanta eo amin'ny malagasy dia safidiana amin'ny rirignina ohatra zao nanaovana azy mba marika ny hoe mangisingisy manaranara ary angatahana zanahary ray zanahary reny zay vanim-potoana hampangisingisy manaranara zay ary hita miladibary amin'ny toetrandro zay fa tanivoaka tanteraka zay hiasina mafafisakana fisakana zay fa amin'ny alalan'ny ataka amin'ny alalan'ny fangataham-pitahena tamin'ireo atao hoe hasin'Andriamanitra sy ny hasin'ny tanomasina ka dia nahazo mangisingisy manaranara alohany mpiarakara sy ny voaka atao amin'ny ilany asiny fisakana hampiakatra ny vaika kavana koa amin'izay atao hoe fitiavana ny faritra misy sy vojana ny firaisakina sy vojana ny maizy azy ny faritra misy zay nambara ny mpikarakara teto fa fanehoana asina sy fanajana ny omby ao amin'ny kolotsaina malagasy any savikomby toy zao satria ny omby dia mariky ny arena sy aja ka ny valatsavika natokana dia maneho fanajana izany asina izany sady fanatanjahantena moa no kolotsaina izay savikomby izay fa reo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray dia tafaverina amin'ny vahoaka ny tany misy ny kianja filalaovana baolina any Manoro distrika ny Fenorivo Atsinanana vita ny farany herinandro teo ny lanonana fampahafantarana izany tamin'ny vahoaka ary notoloran'ny lehibe ny faritra baolina sy maillot ny petit baolina kitra any an-toerana Abel Benjamin. Tafaverina amin'ny vahoaka ny kianja filalaovam-baolina eto amin'ny commune Manoro distrika ny Fenorivo Atsinanana. Ny lehibe ny faritra Nalanjorofo maître Todiarno no nanampy tamin'ny ady nampanjaka ny mangarahara ary nandray andraikitra ka nanambara tamin'ny vahoaka eto amin'ny commune. Raha ny tantara fohy dia fa antaonany maro no nampiasan'ny zanaky Manoro ity kianja ity. Izao nisy milaza ho tompony ka nandresany fanjakana andraikitra tamin'ny anaran'ny fitondrany fanavaozany. Natao vaky bantselany nampahafantariny lehibe ny faritra fa misy mpiay ny vahoaka tsy Nalanjorofo. No niezaka ny arahantsika jiaby na vitatsika taratasy ny soniavitsika jiaby nagnambara fô mierigna amin'ny fokon'olo mierigna amin'ny zoera ny terrainitsika efa nandalo contrôle de légalité igny raha ny soniavinare jiaby igny tagny amin'ny préfet efa vita so mantsara amin'ny préfet ny contrôle milaza fô ara-dalagna igny taratasy igny mierigna aminare terraignare. Nampitandrina ireo manao lalan'ny ririnina mibody tany ankolaka na mivantana amin'ny tanibahoaka ny lehibe ny faritra. Aoka zay hoy izy ny manjaka tokana fa efa anatin'ny fanavaozana i Madagasikara. Manana fanamby iady amin'ny fanaovana tantely afa-drakotra ny fananam-bahoaka ny faritra Nalanjorofo. Hoy antrany maître Todiarno. Mbola misy tapakady anare mandeha amin'ny tribunaly misy fitoriagna agny magnambara mpabemasy zaregnare jiaby eto vogno zagna ampianare fokon'olo amin'ny tribunaly iaronare satria ino antony mila mahay miaraka amin'olo atsika mila mahay magnano asa soa atsika mila mahay miombogna atsika fahasoavana ary voninahitra reharehan'ny fianakaviagna ny fanolorana terraigny fokon'olo zegny ary tsy maty zegny dimbazana razana mifandimby. Ny tomboka omaly dia fampilatanan'ny vahoaka ny kianja sy ny taratasy milaza izany. Ny antso ny tanora eto ihany koa izy mba hiaray salay amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy. Dia tapitra ny vaovao an-tsary tompoky lahy sy tompoky vavy mankasitraka ireo namana teknisiana atao ambadika tao ny arany salata amin'ny fanatotosana fa indrindra ihany koa ireo namana mpona gazety tany amin'ny faritra ny arany salata amin'ny fanatotosana teto fa indrindra tsy adiniko ny mankasitraka anao any atokantrano any nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary izay natolotra teto tamin'ity anio ity mandia herinandro vaovao motsika ka dia mirary anao andia izany herinandro vaovao izany ao anatiny fahombiazana tanteraka mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ny tenako tompoky lahy sy tompoky vavy veloma tompoko.